Olona sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany no tsy diako ny tokantranonao amin'ity arivan'ny zoma 3 septambra 2024 ity. Tonga soa indray ianao tanatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana an-tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena avy hatrany ary no antsika manokatra ny fiarahana amin'ity hariva ity. Resy tamin'isa iray ny ohatra ny ekipa pireneny bareny Madagasikara omaly nanome isa 3 ho an'ny ekipa pireneny Benin tety sy mamasina moa ny Barea omaly. Farany ao anatin'ny vondrona J misy azy moa i Madagasikara izay tarihan'ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Aroaro fanadidina nataony namana mpanao gazety Njavandremahefa teo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina sy Toky Ramarola. Raha tsy fanombohan'i Madagasikara eo amin'ny tontolo ny baolina kitra fa resena tamin'isa iray ny ohatra no azony teo amin'ny kianja Vaovao atetsy Mahamasina nanoloana ny Benin. Tamin'ny alalan'ny baolina tokana nampidirin'i Steve Mounier no nahafahan'ny écurie du Benin ny bata ny fandresena ka mametraka azy eo amin'ny laharana voalohany ao anatin'ny vondrona Asia ho an'ny fifanitsanana amin'ny lalao iraisam-pirenena mondial 2022 izay ho atao any Qatar. Raha tsy fanombohana ihany koa ny coach Eric Rabesandratana izay niatrika ny lalao voalohany sy miaraka amin'ny Barea Madagasikara. Ireo mpilalao 12 na ny 11 tipa niatrika ny lalao omaly dia nitovy tamin'ny 11 tipa fony mbola Nicolas Dupuis no mpanazatra. Ny fanovana anisy dia ny fampidirana ny Louis Clapoussin izay iverina fa mpilalao mendrika nandritra ny lalao. Raha iverenana ny lalao dia somary nanjakan'ny Benin ny fizaram-potoana voalohany. Sara raha navita nametraka paikady kosa ny Barea. Teo amin'ny 20 minitra ny lalaovana tamin'ny alalan'ny corner nodakany Sebio Sekou no nampidiran'i Steve Mounier ny baolina tokana izay nampikobana na Rato Melvin Adrien. Taorian'izay nisesy ireo valom-panafiana nataon'ny Barea samy nanao totoafy ry anise Ibrahim Paulin Metanir saingy tsy nisy nahavita narobaka ny rato ny ekipa pireneny Benin. Tsy hita mihitsy ireo irakiraka voan'ny malagasy toa Andray Anna Wilson izay nampiseho endrika hafa mihitsy anefa tamin'ny lalao fanomanana tany Tomasina sy rehefa miaraka amin'ny ekipa ny États-Unis. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa dia niova paikady ny malagasy. Tafiditra tsara tao anatin'ny lalao ary tahonana sarotra ireo vodilarana beninois. Niditra kianjy Carolus Alexandre Ramalingom ka nanomehana indray ny fanafiana malagasy. Lapoussin teo amin'ny lalambanana dia namakivaky ny vodilarana beninois ka nanome tolotra maro ho an'ireo lohalarana malagasy saingy tany amin'ny famonoana baolina no nametraka olana. Nanjakan'ny Barea amin'izay ny lalao teo amin'ny 15 minitra isarahana. Teo amin'ny 7 minitra saika nahasahala ny saingy nainy ambina tsatoby ny Beninois Saturnin. Minitra taorian'izay mbola nanary baolina i Carolus na dia efa nisy aza nitolotra tsara avy amin'ny Lapoussin. Nanao izay nahasahala nisa ny Barea hatramin'ny fiafarany ny lalao saingy tsy nanala velana nanoloana ny écurie du Benin. Isa ohatra araka izany nisan'ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona G aorian'ny Benin sy Congo ary Tanzania. Marina moa fa mbola nijanona eto an-tanindrazana ny Barea fa tsy nainga omaly sy araka ny fampitambavao ofisialy. Ny sabotsy izao izy ireo no hanainga ho an'ny Dar es Salaam ka hiatrika ny lalao ifanandrinany amin'ny ekipa pirenena tanzaniana ny 7 septambra ho avy izao. Fataka izao manaraka izao kosa sary ny fijerin'ireo mpakafy sy ireo nijeriny vantana iny lalao ny Barea Madagasikara sy Benin omaliny. Finahitra ihany aloha ilay izy farapariny antsika voavonina fa tamin'ny voalohany ohatran'ny natahotahotra milalao baolina ambany loatra isika fa tokony antsika tompo-tany zany tonga dia efa nampiseho hoe miataky antsika satria antsika eto amin'ny tanyntsika izay fotsiny ny olana kely dia teo amin'ny resaka marquage koa iny baolina matitsika iny tokony nisaoty foana défense devant le olona amin'izay tsy précis le tête fa ohatrany tsisy nisaoty mihitsy dia izy rery nanao tête min'izy moa le gardien koa tsy nisortiny anatin'ny 5 mètres 50 tokony nivoaka izy na nandona fotsiny ara dia efa tsy précis ny zavatra iny izay fotsiny fa manamboatra antsika koa tsy dia zatra niaraka dia voa iny antsika nanao match tsy dia manome tsy ny entraîneur za fa mbola tsy mora koa manao an'io. Le match zany aloha tsara tsisy hoe azo lasaina hoe ratsy fa tena tsara amin'ireny
mialy le numéro 9 tena Baby Mata de mitsy Carolis tsara be ho atsika zay nefa reny aloha ny tampanazatra zava-mety mahafinaritra raha Barea mahafinaritra eto izy tsara le match zany fa eo am'le défaut na coachine nisy kely raha première mi-temps de nampidiriny Carolis de mety hafahafa moa le pressing koa tsy ampy kely le première mi-temps fa raha tsy zany nety be le baolina raha le sens de but koa tsy ampy fa raha ampy le sens de but zany de mba nety nahafinaritra ihany ny lalao alefa Barea mahafinaritra match na de nandisy fanantenana kely ana maka Barea foana zay Carolis zany tokony nampidirina hatramin'ny voalohany zay ny hitako lesaka kely teo za de zany ara tsara foana merci Barea. Fararaka ny fantatra moa dia nanainga omaly alina ihany ilay kitany baolina kitra Samuel eto fa tsy anatrika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Barea ny sabotsy ho avy izao. Ny ara-nanainga tamin'ny ekipa pireneny Benin Montenany tamin'ny omaly alina. Afay amin'izay lafomba vaon'ny Barea sy Benin omaly izay hatrany dia nitondra ny fomba fijeriny makasika iny fihaonan'i Madagasikara sy Benin omaly iny moa ny mpamakafaka momba ny baolina kitra androany Andriamatoa Mirado Rakotoary Malala raha niresaka tamin'ny Ando Miaratina sy Mateo Prince. Efa namposina ny vokatra raha ny fizotry ny lalao ny fandonan'ny Baren'i Madagasikara sy ny écureuil Benin omaly iny raha nambarany Mirado Rakotoary Malala izay izy mpamakafaka momba ny baolina kitra. Hita ny lesoko ny faiza miaraka ireo mpilalao tany am-boalohany tsy ampy fifantohana izy ireo. Tsy mbola nahita hirika tamin'ny fampidiram-baolina ihany koa anefa na nanao izay ho afany aza tamin'ny fizara-potoana faharoa. Nisy araka izany ny lesoka izay mila arenina toy makasika ny fiarovan-tena sy ny famonoana baolina. Somary sahirana ketsika tamin'ny fizara-potoana voalohany ataoko hoe lalao voalohany indray tia niarahan'ny mpilalao tao aorianan'ireny fifantsana kanina raika amby folo sy roa arivo reny izay natao tamin'ny volana martsa lasa teo miaraka amin'ny mpanazatra vaovao dia tsy maintsy misy ny fitsapana mbola mifampitady kely tapaka tamin'ny trêve teo ny taopilalaovana dia mazava ho azy zany mbola miverina tsikelikely amin'ny fifanana ny ekipa tsirairay avy normal ihany aloha amin'ny ambangivanginy le fizara-potoana voalohany fa tamin'ny faharoa efa niezaka isika dia tsy ampy anefa izay ary dia ny fara tamin'iny faharesen'ny Madagasikara teo anolohan'ny Benin iny. Tsy mora ny lalao miandry ny Baren'i Madagasikara mila manamafy ny teknika sy ny taktika ary ny fifantohana eny ambony kianja ireo mpikatroka. Ekipa manana ny maha izy azy ary tsy azo tsinotsiniavy narrateur zareo Tanzaniana izay ifandona amin'ny ekipa pirenena manaraka eo. Noho izany ny lalao atao any dia tsy mora tokoa le izy fa isika no mila miomana ary mila mifantoka an'ilay baolina kitra aloha voalohany indrindra izay no tena zava-dehibe fa ny ambiny accessoire zay zany tokony izy mifamadika zava-misy atao Madagasikara. Amin'ny resaka fanomanana sy fifantohana tena mila mafisina ohatrany hoe ilalao-tsika mila misy teknisiany efa mahalala an'izany, ny staff teknika mahafantatra an'izany hoe misy fotoana anaovana an'izao, misy fotoana anaovana an'izao mila mandinika ary tena hoe concentration tanteraka any amin'ny lalao ary izay fifantohana izay no everiko sy eritreritiko hoe tsy ampy tamin'ilay lalao voalohany aloha be dia be loatra ny zavatra taty ambadika tsy nahafahana naka an'izay concentration feno izay dia ny amin'ny mbola iny faharesena iny tsy midika koa hoe tapitra hatreo ny lalantsika fa mila manarina sahady amin'ny lalao izay ifandonana amin'ny Tanzania saingy tena mila fifantohana dian'izao fanampiana dia ilaina fa ny fifantohana aloha tena ilaina voalohany indrindra ary ataoko hoe hiezaka avy amin'ny mpilalao avy amin'ny mpanazatra ihany koa eo ambony kianja sy any amin'ny ataoko hoe staff teknika any amin'ny izay fanomana. Mafimafy ho an'ny ekipa pirenena ny atongavany eo amin'ny laharana voalohany saingy azo atao tsara kosa nefa raha ny fanazavana atrandry ny ahazoana vokatra tsara amin'ny lalao mbola miandry. Mbola misy lalao 5 fanatrena ny Barea ho an'ny fifanitsanana mondial 2024 aka tsy mbola nanary tokony malagasy rehetra alefa Barea. Izay ny amin'iny fahiditra atao anatin'ny vavaony sosialy kosa isika tsy misy tsy mikolay ny akamaroany ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra an-tsekoly amin'izao fotoana izao. Fotoana izao tokony anampiana ny ray aman-dreny raha nambaran'izy ireo tamin'ny Ando Miaratina sy Mateo Prince androany. Mafy ny fampidirana mpianatra tamin'ity taona ity
ho iatran'ireo ray aman-dreny nanaovana fanadiadiana. Maro izy ireo no tsy mbola navita nampitran'ny zanany an-tsekoly na dia efa nanomboka aza ny fidiran'ny mpianatra ho an'ity taom-pianarana 2022 2022 ity. Tsy takabidy ny fidirana eny amin'ny sekoly tsy miankina. Manampitrotraka ihany koa anefa ny fahasahiranana amin'ny fampidirana mpianatra eny amin'ireo sekolim-panjakana noho ny vola tsy maintsy aloha izay tsy zakany efa mividin'ny tokantrano indrindra raha mampiana-janaka mihoatra ny iray. Mangano fotsiny ny vola tsy maintsy homanina amin'ny fividianana fitaovan'ny mpianatra hoy ny fanazavana ireo ray aman-dreny ireo. Ilay latsakempoka ny aloha fa tonga dia vola komplet 5,4 alina. Dia ny any amin'ny lycée any LTC any Ampefloa na sasabola dia arotsaka any amin'ny LTC fa tsy any amin'ny banky 300,000. Le ray pour les saison vao hitako fa ny lycée vao mitady vola io sady mila verina ny tokony mbola tokony ataona hatry le 0 ariary tamin'ny herintaona ihany. Dia ny mba mena kit scolaire araka mba anampiana zany fa tena tsisy vola, tena lasa tena tsisy mihitsy ny vola, tena tsy misy mihitsy. 10,000 zao ny alohan'ny antevo mihitsy tena masivatra aloha masivatra ny anao any ny diavina ny teno zao kaka manasa lamba anjaganao za zao fa mitady zanany fa akaiky ahitasa tso efa fitopolo taona mbola iasa moa tena sahirana daholo. Aloha mihitsy miveriny zeny aloha tena aloha miveriny satria rehefa zao mijaly tena mijaly. Misy any mpianatra mandeha tsy mihinan-kanina fa tsisy vola hitanao e kaka masasa lamba mba veloman'ny olona ety atsaminy aretiny teo tena hita hoe sahirana. Eveo tokony tsy mandodorano zay manjeny mpianatra aloha zay voalohany indrindra hoe tena problème. Dia ny fotoana tsy hoe tsy metsaka ianao zany raha ohatra hoe te hianatra politika mbola vidikely fitaovany fa le droit ihany ka viala amin'le droit dia fa mbo manomboka an'izay aloha zany le mbo mitady kahie zay ny ankizy fa amin'ny droit tena iny zany aloha. Tsy misy intsony sara-pisoratana anarana alohan'ireo ray aman-dreny mampiana-janaka amin'ny sekolim-panjakana hoy ny filoham-pirenena manomboka eny amin'ny EPP, CEG hatreny amin'ny lycée. Tofam-panantenana trano atao amin'ny vahoaka tsy hitakory izay fampiaran-jany hatreto. Fotoana izao tokony hitsinjovana ny ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana mianjady aminy hatramin'ny fitaovam-pianarana aza moa mbola hifampitadiavana. Raha tsy haivina, isan'ireo lalinao laharam-pahamehana ary nanamarika ny filoha Ravalomanana ny fanomezan-danja ny lafin'ny fampianarana teto Madagasikara. Ambony ny tany fidirana an-tsekoly na azo tohana avokoa na ny mpianatra na ny ray aman-dreny. Mamaimpona ny fampidirana mpianatra, ny tovakana ny fizarana kit scolaire ary saika ny sitraka izany avokoa ny faritra rehetra. Tsy nataony ambany zavatra ihany koa ny fanomezana cantine scolaire teny anivon'ny sekoly. Miandrandra ny tokony hamerenan'izany ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Efa tena miatra aminaina mihitsy mantsy hoy izy ireo ny fahasahiranana. Fahitondrana aminao ny hevitry ny mpitatitra sy ny mpandeha manoloana ny ampiakarana ny saran-dalana ho an'ireo zotra miazo ny lalam-pirenena kosa ity fanadihadiana izay entina manampanao gazety Mbs Zoma sitraka sy Manora Andriamalala ity. Faratsy ny lalana, fiakaran'ny vidin-tsolika, falafon'ny sara-pikojanan'ny fiara ary indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana antony goavana nahatonga ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ny kasa-piakatra ny saran-dalana. Araka ny fanambaran'ireo mpitatitra dia hatramin'ny 20 isanjato eo izay fiakaran'izay tsy hisy mihitsy ny fitsinjovana manokana avy amin'ny fitondrana hoy izy ireo ny fantiantoka raha teo meo-pampana. Amin'ny vidina pneu efa lafo resaka kojakoja fiara rehetrarehetra zany zao amin'izao fa tena lafo daholo e. Dia ataoko angamba fa mety rarany sitsiny kosa ny raha mangataka fiakarana fray. Tena fa ratsy zany ny lalana. Dia zay na zavatra tokony ho ateza ao anatin'ny ray volana na 2 volana raha mety 2 semaines dia simba le izy dia tsy maintsy an'olo an'izay ianao nefa ny miezaka ianao mitazona an'ilay frais any nefa tsy mahazaka an'ilay fahasimban'ilay fiara zany. Tokony hifampijery zany ny tena marina. Raha angataka surveillance amin'ny fanjakana tsy tsisy mihitsy zany tsy amiha zany fanjakana. Misy dingana sy fiapetra maro arahana nefa fa tsy azo atao avy hatrany ny manapa-kevitra fa hampiakatra saran-dalana raha ny fanazavana. Raha hoe ao anatina hoe hampiakatra frais tokoa manam-pandriana hampiakatra frais mpitatitra dia tsy maintsy ny coopérative zay ao anatin'ilay zotra anankiray ohatra no mifanaraka aloha hoe inona sy inona ny tokony hampiakarana frais dia inona dia ahoana ny tokony hatraizany mizakan'ny olona tsy maintsy jerena koa mantsy sao dia miteniteny foana koa le coopérative hoe tonga dia hampiakarana 100% na 50% tsy hanana izy fa tsy maintsy mijerena koa satria ireo mpitatitra koa dia vahoaka dia vidy zay dia misy ny
rakitra tsoratra zany moa dia izay alefany amin'ny ambaratonga-pahefana rehetraretra hoe ampiakatra frais zahay amin'izao. Zany hoe iny fotoana iny zany a dia apetraka aloha izay zavatra izay dia misy ny peta-drindrina apetraka na ny anaty fiara na eo amin'ny topi-piatsonana hoe hiakatra ny frais manomboka amin'ny daty izao. Izay zavatra izay a dia tsy maintsy 12 andro mialoha ny fotoana hiakarany frais. Tsy takatry ny fahefa-mividin'ny sara mbambe-bahoaka raha toa ka mbola ampiakarina amin'ny ony saran-dalana ho ny fanehoan-kevitry ny mpandeha. Tsy ny mpitatitra ihany no miaina ny fiakaran'ny vidim-piainana fa ny mpandeha ihany koa ka mila mifampitsinjo raha ny fanazavana. Mpandeha aloha mahatsiaro sahirana ihany amin'ilay izy satria sady miasa amin'ny fivelomana ilay izy nefa ilay vola tsy maharaka amin'ilay fiainana koa efa crise be eto an-tanàna dia izay mahatonga ilay frais enjana be io ngambany. Mba hoe somary mahatreraisana ihany koa sahoana ohatra mba hoe mba mijery an'ilay coopérative zany tokony mba mieritreritra hoe ny olona ne tsy maintsy andeha foana na hoaiza dia tokony mba hoe tsinjovina ihany ilay hoe fidinana fresiny ihany. Sao raha ve tsy zakan'ny olona dia hiakatra hoaiza indray io tsy tonga dia efa tsy haiko aloha manakatao aloha tsy problème fa ny tena sahirana moa mahatsiaro sahirana zany. Araka izany mampikaikaiky any rehetra avokoa ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny mpandeha na ny mpitatitra aiza ho aiza ary ny fandraisana andraikitry ny fanjakana izay efa nampanantena fa hitsinjo ny vahoaka. Fa ho tokoa ny fianaratsoa kosa indrainao atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia mirahina sy mijoro manatevina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mponina ao fianaratsoa ao. Natsoina anatevan-darana anao ny andro masom-pokon'olona ny vatan-dehilahy any an-toerana. Bagsa Andriananja MBS fianaratsoa. Raikitra n'andro masom-pokon'olona eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa amin'izao fotoan'izao vokatra ireo tsy fandriam-pahalemana ny sesisinisy hatramin'izay eny anivony fiarahamonina. Tsy mitaratana miepaka nefa ny besiny maro. Zany raha teo iantsoa ny teny midina nomeny tompon'andraikitra ho an'ny tanàna ny fianaratsoa. Amin'ny rora maraina no nahitanay an'ireto andiana mpiambina reto teto amin'ny fokotany antsoina hoe Baterafolo. Anisan'ny ray voalohany nanosika hiambina dia ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa dia hita mihitsiny fa tena tsy milamina ary tatoato maro ireo karazan'olona izay voaendaka ary betsaka ireo izay namoy ny ainy koa noho ireo herisetra ny mpanendaka sy ny mpamonoolona. Tsy moramora ny fiatrehana ny fiambenana akoatra ny tepitepy maro isan-karazany dia eo ihany koa ny tsy fahazarana hatramin'izay amin'izany hoe miasa sy tsy matory amin'ny alina zany saingy ny tombotsoa maro moa ny jerena miaraka ao anatin'izany. Fiatrehana aloha dia hita hoe mafy dia mafy tokoa satria zavatra tsy dia nahazatra ny vahoaka sivily indrindra dia mafy dia mafy fa tsy maintsy mandray andraikitra noho ny fandriam-pahalemana izay hita hoe tsy dia milamina eto amin'ny tanàna ny fianaratsoa. Akoatra n'ireo resaka fohy ny fanaovana tamin'ireto andiana mpiaminy reto dia mba manana ny etaetapony sy ny faniriany antsoa izy ireo. Ny mba fangatahana sy fanirianay zany a dia mba hisian'ny mpitandro filaminana mba ho namanay ohatra maramila, polisy, gendarme na farafarasiny mba mandalindalatiry zareo ohatra ny tamin'ireny coronavirus nafampana reny tamin'ny fisafana gasibosy reny dia reny mba fangatanay hoe tena mba fandrinay dia hoe tena miaro ny vahoaka sy fananana tokoa mitandro filaminana fa izao zao dia lasa zahay no miaro ny fanananay dia izay mba fangatanay. Efa ho andro maromaro izay nisiny ny andro masom-pokon'olona teto amin'ny tanàna ny fianaratsoa. Ny loharano-baovao moa no nahafantarana fa mbola tsy misy mihitsy nandiana mpitandro ny filaminana na ny tompon'andraikitry ny tanàna mba ny safo sy nijery azy ireo na iantsoa eo amin'ny fanomezana toromarika raha sanatrika misy dranga-javatra maro. Marina fa manao ny ezaka ny tokoa ny eo anivony fitandrona ny filaminana na iantsoa ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany eto an-tanàna amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana. Misy mihitsy aza ny samy laza fa mandry sy milamina ny faritry mahazatra-ambony. Tsy izany anefa ny zava-misy. Ary ny zavatra tsy katra iantsoa dia rehefa amina hetsika politika na misy fitakiana maro isan-karazany dia tsy tara fa tonga ara-potoana tokoa ireo mpitandro ny filaminana maro be rehefa misy zavatra toy izany fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto. Vaovao avy any fianaratsoa izay hatrany sady 10,70 isanjato ny tapahafana baccalauréat ho an'ny fianaratsoa sy kajy ankapobeny nivoaka omaly alakamisy faharoa ny volana septambra. Ny 2,770 sy iray alina tamin'ireo mpiadana voasoratra anarana nisa 7,70 sy 7,3 alina ho an'ny sokajy ankapobeny no afaka somatsara izay manome tapahafana 10,250 isanjato.
amin'ny 7 faingo 4 isanjaton'ireo mpiadina misy 7 kosa no afa-panadinana tamin'ny sokajy teknika. Nahitana fiakarany araka izany ny tapahafana tao fianaratsoa tamin'ny titona ity ranoarina tamin'ny tondasa. Eo amin'ny vaovao toekarena kosa indray dia mihoatra ny 2 isanjaton'ny orinasa teto Madagasikara no nanakato maravarana tamin'ny taona 2020 noho ny valan'aretina coronavirus. Ho fanampiana ireo orinasa sy mpiasa very asa tsy fidiny dia misy ny fanampiana atolotry ny knaps. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa izy ireo androany makasika izay fanampiana izay teny ampiafilo. Tsesy Kamiray sy Andry Rakoto Malala. 7 isanjaton'ny mpiasa tamina orinasa teto Madagasikara no very asa hatramin'ny taona 2020 noho ny fiboana. Sehatra ny fizahan-tany, ny fitaterana ary ny orinasa kely no ankamaroan'ireo mpiasa very asa ireo. Ankoatra ny fahaverezan'ny asa, maro tamin'ny orinasa no nanakatom-baravarana noho ny tsy fisian'ny asa, raha araka ny tatitra navoaka ny Instat. Fanadihadiana roa no nataon'ny Instat ka ny voalohany ny volana Jona sy Jolay 2020 tamina orinasa 770 izay nanaovana fanadihadiana. Ny faharoa ny volana Desambra 2020 tamina orinasa 470 manoloana izany isy ny fanampiana ho atolotry ny knaps amin'ireo mpikambana ao aminy izay very asa. Ary tsy averina tompony ndraikandeha tsy averina ny misisaka ny tontsoa dia mpikambana mpikambana atao knaps arak'izay dia nanaovana filazan-dalàna izany ary nanaovana latsakeloka tamin'ny telo-volana fahatelo sy telo-volana fahaefatra ny taona 2020. Olona mahery ny 4,000 sy iray alina no isitraka io fanampiana io. Fa volana maneran-tany hiadiana amin'ny aretina Alzheimer na ny fahaverezan'ny fitadidiana kosa ny volana Septambra. Misy amin'ireo malagasy no tratry n'ity aretina ity sy miaina ao anatin'izany. Mialy rary nombana Ando Miaratina ary Andry Rakoto Malala. Efa narivo ny malagasy voan'ny aretina fikorontanana ny fitadidiana na ny Alzheimer. Mitombatra ihany koa ireo olona manantona na manontany fanazavana momba ity aretina ity eny anivon'ireo ivitoerana mandray an-tanana izany toy ny etsy amin'ny masoandro mody. Raha olona somary efa nahazo azy taona hatramin'izay no voan'ny ity aretina ity, fantatra izao fa miady tanora ireo olona tratra izany, manomboka eo amin'ny 40 taona dia efa lasibatra. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny antony teny mahatonga ny Alzheimer, fa fahavereza tadido ny fambara voalohany izay mety afara amin'ny fahafatesan'ny marary ny vokatra tsy aterany. Atreto, tsy mbola misy ny fanafody tena manasitrana ny aretin'ny fikorontanana ny fitadidiana, saingy azo alefahana izany amin'ny fanohanana sy fanehoana fitiavana ireo olona voa izany. Maro amin'ny malagasy no mahalala ny fisian'ny aretina, saingy kosa tsy mahalala ny tena iavian'izany. Alzheimer izany resaka fanadinoana, fahaverezana tadidy. Raha tokony izy aloha tokony tsy tratra ny tanora satria ny tanora izany mbola ao anatin'ny fahavorian-tsaina tanteraka. Tokony hoe mba any amin'ny ohatra hoe 60 miakatra izany. Tokony mamakimaky boky, mamakimaky gazety. Ny fahalalako azy ohatra ny olona tsy dia ampy fitadidiana loatra, verivery tadidy. Any ankizy ary aloha hitako hoe misy tratrana izany amin'izao. Fa ny lehibe aloha ny tena hitako hoe betsabetsaka kokoa raha ny salanisa. Nomboka tsy mahatadidy ny olona anankiray dia io aretina io mahazo matetika ny olona efa âgé izany efa mahazo azy taona dia izay fahafantarako anazy. Fametraka amin'ny olona tanora mihitsy amin'izao. Raha fieritreretiko dia eo amin'ny olona ra-tsakafo sy ohatra an'izany. Satria be dia be ny sakafo tokony hohanina mba hampisy ny fitadidiana kokoa. Dia nefa rehefa tsy respecté n'izay sakafo izay surtout sakafo biolojika no hohanina dia lasa mihena kokoa ilay fitadidiana. Dia izay mahatonga ilay izy mitraka any amin'ny tanora. Fantarin'ny Alzheimer, ilaina ny fitiliana ara-potoana. Io no lohahevitra amin'ity taona ity, izay entina indrindra ampirisihan'ireo olon-drehetra tsy anan-tahotra hamantatra ny momba ity aretina ity.
ny fitaovana fitiliana irery ihany no ahafantarana ary ahafana mitady vaolana iadina amin'ny ty aretiny tsy fitadidiana ity sy ahafana mijabo azy. Anisan'ireo sampandrara mandray an-tanana ireo olona voan'ny Alzheimer ny ONG Masoandro Mody etsy mahazo arivo. Tanteraka tamin'ny farany herinandro teo kosa ny Vaovao nasionaly ny Sampaty na ny sampanampanazava sy tely FJKM tany Tsormandidy. Tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity ireo skoto avy amin'ny lafy valinosy ary saika nahitana solotena avoka moa ireo sampana rehetra nandritra izany. Anjara Rakotony Asy tantely Razana Maefa MBS Tsormandidy. No tanterana teto Tsormandidy ny Vaovao nasionaly Sampaty sampanampanazava sy tely FJKM teo eo amin'ny 3 arivo ny skoto tonga namonjy Vaovao io. Misy ny nandeha bisikilety izy ireo niainga avy any amin'ny SP12 Antananarivo Atsinanana. Zay zany skoto sampanamena zao Mbomalaza 152e ampiandalana. Manao ny randonnée tana Tsormandidy. Ny zany ao anatin'ny ampiandalana anay dia misy ny atao hoe rodorodo. Dia ny rodorodo zany hoe randonnée izay amin'ny sivy mirala zay fa somary mbola miarina moa zany ny ambiny. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Bureau Fruidé, ny Comité Fruidé, ireo président synodal sy tandrina avy amin'ny synodam-paritany maro. Manome afatra ny pasteur Rakotondray ny Jona toniany départementa ny fiangonana FJKM. Dia ny afatra dia izao na dia mafy aza ny fanenjehana sy ny zava-tsarotra lalovana ny orena tsara amin'ny finoana. Zay ny afatra ny orena tsara amin'ny finoana. Inona hoe ny avoalohany iny? Afaroa atsony Jesosy ianao. Inona ny afaroa? Ary afatelo dia izao Andriamanitra manomana no avinao. Inona ny afatelo? Misy ireo lalao ara-panatanjahantena sy fifaninanana ara-javakanto samihafa nataon'ireo mpizaika. Any Morondava indray no ho tanterana ny zaika be farsi amin'ny taona 2024. Eo amin'ny vaovao miresaka iraisam-pirenena dia takaitra goavana no navelan'ny fandalovan'ilay rivodoza hita narahana tafio-drivotra sy oram-be tsy nijanona tany New York. Tsy latsaky ny 470 ireo olona maty ary miditra ao anatin'ny amiana ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ary ny fanadihadiana nataony Njavandre Maefa teo amin'ny rindra-tsary ny Tahirina. 24 heures après le passage des restes de l'ouragan Ida, New York compte ses morts. 720 ora tao arian'ny fandalovan'ny rivodoza Ida tao a New York, maro ny takaitra navelany. Ankoatra ny fahasimbana sy ny faharavana foto-drafitra samaro, dia olona tsy latsaky ny 470 no namony eny tao a New York sy ny manodidina azy. Ny 13 tamin'ireo ady tao a New York avokoa, raha toka 13 ireo namony eny tao a New Jersey. Polisy mpandrindra fifamoivoizana iray ihany koa no fantatra fa namony eny tao Connecticut. Tafakatra tamin'ny 10 cm ny havon-drano tao amin'ireo firenena kely manodidina New York, ary betsaka ireo trano difotry ny rano toy ny tao Brooklyn sy ny tao Queens. Saika tavela tao anaty fiara sy trano ambandriana avokoa no nahafaty ireo olona namony eny ireo raha nitatitra trany. Isan'ireo firenena tena lasibatra ihany koa ny tao Mississippi sy ny tao Alabama izay nahafatesana olona 13 ihany koa. Tokantrano 100 no tsy misy herinaratra ary olona 9 alina sy rahitsy no tsy misitraka raha ny fisotro madio hatramin'izao. Nanambara moa ny filoha Amerikanina Joe Biden na omaly fa anatin'ny amiana ny tanàna New York sy ny manodidina azy. Aratsangana ny rafitra federaly hanampiana sanarainana indray ny fahasimbanana nateraky ny rivodoza. Araka ny nambaran'ny siantifika any an-toerana dia mateti-pitranga ny rivodoza sy ny tafio-drivotra tahaka izao any Etazonia. Saingy ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina no manampitrotraka ny hamafin'ny rivotra entiny izay mahatonga fiakaran'ny ranomasina sy loza ho an'ireo faritra amoron-dranomasina. Araky ny famantarana manokana hitantsika teo iny dia hiditra tao anatin'ny vaovaon'ny politika kosa isika manomboka eto. Nanao fanambarana goavana tetsy amin'ny QGBLR ampandrana androany ny tanora ao anatin'ny RMDM. Fanambarana izay mitaky ny fametram-pialana ny filorajoelina eo amin'ny fitantanana any Madagasikara ary ny fandravana iray manontolo ny gouvernemanta. Germain Menjanary sy Tokra Marlary no nanao ny fanadihadiana momba izay.
izahay mivondrona ato amin'ny tanora RMDM izay avy amin'ny antoko politika misa 120 sy fikambanana maro manerana ny nosy dia manao izao fanambarana izao no ny fitantanan'ny filoha sy ny gouvernementany firenena tsy amin'ny tokony ho izy no izao antony manaraka izao ary dia manambara izahay nilaza izy fa tanora nefa tsy misy tetika matipaika sy maharitra ho an'ny tanora fa dia haitraitra no betsaka toy ny hoe raha ny volana anamboarana ny kanjany barea izay tsy nisy voka-pampandrosoana mivantana ho an'ny vahoaka dia efa ampinanaovana fotodrafitra sagoavana sy maharitra ho anay tanora izay tsy fantatra mazava hoe volaniza tokoa moa no nanaovana azy no tsy hananany malagasy fahefana ny fomba sy hamantatra ny nampiasana azy nilaza izy fa mitsinjo ny madinika nefa tsy hita izay vahaolana ny meny ny fidinan'ny fahefambidin'ny vahoaka sy ny fiakaran'ny vidim-piainana nilaza izy fa demokraty nefa izay mitaraina sy maneho ny heviny dia anaovana raha matahora sy gadraina mihitsy toan'ny berija izay naneho hevitra dia nogadraina hanika ireo natao hitanjo ny filaminana indray no ampiasainy ho herim-pamoretana nilaza izy fa ny enipolisanjaton'ny gouvernementa teo aloha dia tsy nahomby ka antony nanovana azy indrisy nefa fatovomaika loza ireto vaovao ao ny herinandro dia nametra ampialana izay ahitana taratra sahady izay fitantanana ao ny minisitra voasarinitra anatin'ny kolikoly nefa dia volam-panjakana no iandreketany ao ny tsy mahay miteny gasy akory nefa dia taxi izay ho tombotsoan'ny gasy no antom-pisiny eo izay sarotra inona sy ny sisa ary ny tena loza dia ny fanaovan'izy ireo tantely afadrakotra ny arem-pirenena sy ny volam-bahoaka ka ireo izay voasarinitra amin'izay dia toa milamindamina sy mitsoka any ivelany any foana ka tsy hitanjaviny izay tohin'ny fanadiadiana mba fantatra ve ny tohin-dra raha bonbon sucette izay minisitra no ambadiky ny écran plat izay minisitra sy ny vadiny no ambadiky ny volan'ny covid ny volamena telo amin'ny fito kilao izay olona manodididina ny mpitondra ao hiany no ambadika ny vatosoa 20 conteneur ny fanafody 2 conteneur tsy hita tao atoamasina sy ny sisa ka noho ireo antony ireo dia mitaky izay tanora RMDM sy ny fikambanan'ny tanora maro anisa manerana ny Madagasikara ny fametraha-pialany ny filoha Andra Joelina sy ny prime ministre Saint Christian sy ireo gouvernement tatariny ho tombotsoa ambony ny vahoaka malagasy sy tombotsoan'ny firenena avoay tsy misy fepetra ireo gadra ara-politika sy ireo mpandraharaha tsy mitovy hevitra no gadraina satria tanora maro sy ankohonana maro no miankina sy velomin'ny orinasa ny ireo mpandraharaha mpanao politika no gadraina ireo manainga ny ampon'ny ireo tafika mba ho tena tandroka aro ny vozona tokoa ary tena iaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy handray baiky politika sy aro ny seza ary ny tombotsoa manokany mpanao politika ary farany manentana ireo tanora rehetra manerana nosy mba ho tonga ao Antsirabe amin'ny hetsika fanombohana izay karakarain'ny RMDM ny 2020 Septambra 2020 ho avy izao mba entina hanehoantsika ny firaisan-kinantsika makasitraka makatelonatsika klasy fantondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fifidianana ho amin'ny taona 2024 kosa ny filoha nasionaly ny tanora RMDM tamin'ity androany ity nambarany tamin'izany fa tsy vahaolana intsony izany raha tsy miovantanteraka ny fanjakana sy mpikirakira izany mbola Germain Menjanary sy Tokiramarola atrany mampanany maro sahady ny hoavin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 vao manomboka manko dia efa nahazokiana avy amin'ny firatsamonim-pirenena ny mikasika ny fanoloana ireo mpikambana andrafitra ny siony vaovao nilaza manko ny siony
fa ny ministerany atitandry no mifantana izay hosolon-tenany ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny isian'ny vaovao. Izany dia nidika mazava fa misy ny fikasan'ny fanjakana ifeny genie sy mpikambana vaovao andrafitra ity vomera lazaina fa maleo tena ity. Isan'ny mananisy resaka momba izany ny teo anivony KMF Knoe ary nilaza fa tsy ara-dalàna io fitsabany ministerany atitandry amin'ny raharaha ny genie io. Ho an'ny mpanao politika kosa dia nambaran'izy ireo fa tsy vahaolana mihitsy ny firosoana amin'ny fifidianana 2024 raha mbola izao fitondrana izao no hikarakara izany. Nisy ny fehikevitra zay natao teny amin'ny bypass zay hoentiny RMD manerana ny nosy manomboka amin'izao faraka amin'ny folo ny volana septambra zao ny fitantarana azy any Antsirabe. Zay sary tenenay eto fa ho tetezina manerana ny Madagasikara io fehikevitra io. Ary tsy maintsy andalambe tompoko no anovana famorim-bahoaka satria zay ny fomba efa nitezaina ny vahoaka malagasy teto. Ka na tianao na tsy tianao zay ato amin'ny tanora RMD zay manentana ny tanora rehetra manerana ny nosy tsy maintsy hidina andalambe de mampiomana sady aoka reny fonja no hitano atavy miangeza ny fonja fa tsisy pody ny tanora fa tsy maintsy latsa eny andalambe hanao zay fitakina zay. Ka ho anay dia averimberinay raha manana fahenjena ny filohan'ny Premier Ministre dia tsy ho lany andro ny vaovao gouvernemanta ary tsy misy olo hiandry 2023 ny eto satria ny antony dia tsotra tsy hanana ny vahoaka toky intsony ny 2023 satria teo aloha tsy hainao ny CNI, tsy hainao ny ACC, tsy hainao ny retsaretra na vitanao nanodikodina ny safidim-bahoaka. Amin'izao fotoana izao inonay efa anao ny ACC tsy maintsy ho anao koa ny CNI, anao ny intérieur, iza ny olona dala ilatsaka eo. Dikan'izay 2023 tsy vahaolana fa ny fametsaam-pialana nareo no vahaolana ampahenjena. Rafitra maleo tena ny genie ka tsy tokony hijabahany ny fanjakana kanefa dia tadavy ny mpitondra ho fehezina io indray. Tsy vao androany ihany koa no nanaovany mpitondra amina fitsabahana sy tsy fanajana rafitra izany teto amintsika. Saika ny rafitra rehetra no misy eto amin'ny firenena dia tsabahany ny fanjakana toy ny HCC, ny Sénat, OGM dia io ihany koa fa tonga hatrany amin'ny genie. Ny fianamberana matetika ny olana mpiasa mifampiakina amin'ny fanjakana efa amantona an'izay saika nitovy avokoa ny olana resabola sy tsy fandoava karama. Inona tokoa ary ny tena olana tsy faiza mitantana sa tsy fisian'ny vola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana Jessica Miraisy Andry Rakoto Malala. Sesilany ny fitokonana ataon'ny orinasa mifampiankina amin'ny fanjakana tato ato. Mitaraina ny mpiasa sy ny mpandrarao amin'ny Université Antsiranana fa ny karama volana Jona ny voarain'izy ireo farany dia ny antony tsy nisy fanazavana ny taorin'izay nefa efa volana Septambra izao. Teo aloha nolazaina fa mila fitaina ny digitalisation izao efa vita izany nefa tsy misy karama voavaha. Hoy ireo mpiasa nanao fitokonana omaly. Ho an'ny orinasa mpanjakana sekrenina dia nitokana ny mpiasa omaly mbola resaka karama tsy voalohatra any. Karama efa bolana sy tapany miaraka amin'ny kinampy sanotakiny ity orinasa ity. Ny orinasa mpanjakana Krauma sady tsy nomena karama efa roa taona no nroahana ny tsy ho mpiasa intsony. Na dia efa nandray ny fiapetra momba ity raharaha ity aza ny Prime Ministre Tsai Christian dia mipetraka hatrany fanontaniana. Manambola tokoa ve ity fanjakana ity? Karazana maromaro zany izy io voalohany indrindra misy an'ilay ohatran'ny hoe société organisme rattaché dia novaina ny statuany nefa zay fanofanany statuany zay zany mitarika fahabangana zany dia be dia be tsy voaloha aoko moa zany tsy lasa taloha izy budget autonome organisme rattaché à budget autonome zao izy zany d'utilité publique nefa le amin'ny fanjakana tsy nomanina ny budget anaovana an'izay zavatra le vola miditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana misy nefa tsy mahampy. Mbola miampy koa moa amin'izao fotoana izao zany zao hoe io problème amin'ny trésor tsisy ny DG moa zany eo ihany fa ny le hoe olona le signataire le personne morale hoe iny eken'ny banque centrale sy ny impôt sy ny ahafahana mamoaka ny zavatra io efa tsisy tsony.
dia faharoherinandro antsika izay nanao an'izay zavatra izay dia izany daholo no ohatrany hoe lalaovina ilay fiainam-pirenena. Ao anatin'ny fanomanana ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana lasitra na ny LFI taona 2024 ny fanjakana ka iroso amin'ny conférence budgétaire isa-paritra ny ministeran'ny vola rahampitso any Mantasoa. Marina fa andray anjara mivantana amin'ny famolavolana ny LFI 2024 ireo gouvernorat isa-paritra. Ho an'ity mpanao politika ity kosa dia ireto no tokony ho laharam-pahamehana tsara hifantohana. Zavatra tena mahamaika ny aloha zany raha ohatra ka en terme social dia ny kere sy ny pandémie Covid. Dia hoe izany angalanareo amin'ny vola io dia hoe fond transversal hono. Le fond transversal io zany mila hazavaina amin'ny vahoaka fa io vola tsy fantatra hoe inona no tena hanaovana an'io fa dia ohatrany hoe réserve kely eo amin'ny hafa ny fond secret ny mpitondra fanjakana fa io tatana finance io dia izay zavatra ohatran'izay maimaika tselotseloteny zany no tena ampiasaina amin'ny zavatra io nefa efa manakaiky no hita 10% ny budget général la izy taizany izy firenena na tantanana ohatran'izany ka mba itsio io tsy misy zavatra lasa brouillon be ilay fitondrana fanjakana. Raha tsy ahivina dia nahena ny teti-bola ho an'ny sosialim-bahoaka tao anatin'ny lalàna feno teti-bolam-panjakana na Sipantsina taona 2024. Anisan'izany ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny tontolo iainana. Miasa irana amin'ny malagasy tsy mandady arona. Ny vidim-piainana sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro miakatra andro aman'alina. Tsy mitsahatra mitotongana ny sandany ariary raha mitaha amin'ny vola vahiny toy ny euro sy ny dollara. Ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana moa dia iankina ny aim-pirenena ary tsara raha mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka sy miteraka fampandrosoana araka ny etaetany. Eo amin'izay lafomba vao izay hatrany teny ankamaroan'ireo sindika eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana dia mitaky tsy misy atakandro ny fanendrena ny talety jeneraly vaovao. Miteraka voka-dratsy ho an'ny asa ary ny ara-toe-karena sy ny sosialy ny tsifo sy ny talety jeneraly sy ireo mpiara-miasa amin'ny hoetrany ireo sindika ireo. Anoisantsika ny fiarana amin'ity hariva ity kosary dia niompana betsaka tamin'ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Nanao famtinana izany ary iravy Razafimahenina sy Tahiriniana Ranariny Irina. Efa petraka ny paikady rehetra anarenan'ireo lesoka mety nisy tamin'ny fifidianana ny fanesy otsolombavamboaka avy amin'ny boriboritany faharoa. Izay no antony fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara hanomezana fiofanana sy ampahafantarina ireo manatrika izany ny zavatra tokony ataony amin'ny fifidianana ho avy. Tsy amin'izany tsontsika fa tena firaisankina jerena tsara mangatrany amin'ny bazy, ahorona tsara amin'ny bazy, structure atao tsara ny rafitra tsara natao any amin'ny bazy tsy verina tsontsika ary mino faratanteraka zao ary tena petraka lasa lavitra ary tena atoko tsoro esy ary tena matanjaka ny timo ary tena manana avenira tsara mihitsy tsy ohatrany atoko rehetrarehetra ary tena zay moa mipetrahana teo hoe ny stratégie koa dia hoe andaotsika tsy atoritory fa ahoana moa tsika ny tena tamin'ny teo no resy mora angalarin'ny olona fa ahoana tsika nangalariny olona vata ahoana no afaka manao doublame vata dia tsika ve dia tsy mba afaka anaramaso voasoratra ao ve nanara anary olona loatra zany any ny formation daholo zavatra stratégie rehetrarehetra petraka zany tsy voambakany olona tsika. Tsy tory antoko politika hafa fa tena manana ny toerana ny toko tim aprofin'izany tsy misy tambazana na karamaina vola ireo mpanatrika ny fameloma maso na koa etsika ataon'ny antoko ny firaisankina sy ny fitiavana hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana no tena mipaika ireo mpanatrika. Dia tapa-kevitra ary hitako tena ny olona raha voajerena fotsiny raha mvoa dia tena hoe hafa dia tena hoe noana dia miandry zavatra fotsiny fa tena vonona tena hita amin'ny eran'ilay olona tena andao ary tsika ka izay nanetana anazy. Tao moa natao ny fanetana natao ny dindinika nisy fanontaniana misy ny zavatra nanadiady namelabelatra nametraka no bureau politika ny teanko ny député ny teanko ny solotena ny isy folanga manametraka fanontaniana dia tena hitao fanontaniana ndao ary atsika ahorona amin'izay fa ela zay ndao amin'izay ataontsika tena petraka maizy azy ty tim ty no eto amin'ny boriboritany faharoa nefa dia tazana atao daholo na ny avy any amin'ny faritra rehetrarehetra enina mpianatra amin'ny universitaire dia tonga tao koa. Atao anatin'ny fandarana androany dia nanamafy ny RMDM avy any loatra mangoro fa misy ny fomba tokony atao tamin'ny kianjabeny Mahamasina mialohan'ny isantarana ny toerana izay manakasina ka tsy tokony ho zimbazimbaina.
Vaovao mampalahelo kosa sary ny antsika manakatana izao fampalalam-baovao izao satria dia misaona indray ny tontolon'ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Nodimandra mantsy Irakotsy Daniel afantatry ny maro amin'ny sorona anarana hoe Tanbe. Arahintsika foy atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny momba azy sy ny nampiavaka azy teo anivon'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara. Nambitso Verisitraka sy Manora Andriamanala. Nodimandry teo amin'ny fahenina amin'ny valopolo taona ny Danbe na i Daniel Rakotseno mpanao gazety sady mpakasary matianina. Izy no zoky olona indrindra amin'ireo mpanao gazety mpakasary. Nanana ny rakin-tsary sy tahirin-tsary betsaka indrindra izany Danbe izany teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Fantatra izao tontolo izao izy ary isany nanamarika azy izao ny tahirin-tsary navoakany nandritra ny fankalazana ny 570 taona ny asa fanaovan-gazety ny taona 2012. Isan'ny mpanao gazety mpampita vaovao eo anivon'ny agence Gamasy Sigma ihany koa ny tenany fony fahavelony. Nisehatra teo amin'ny asa fanaovan-gazety izy nandritra ny 7 taona. Nampiavaka azy teo amin'ny fomba fakany sary ny fanomezan-danja trano ny maha-olona ary indrindra ny sary maneho ireo olona mizaka ny tserany ainy na hiaran-tsindry azo lena na ihany koa miaina anaty fahantrana lalina. Noporofony izany tamin'ny sary nalainy tamin'ny taona 2017 izay namoahany fiainan'ireo olona niaran'ny Kereta ny Atsimo. Zanak'i Rakotseno mpanorona ny gazety La Grande Île izay voahenjika tamin'ny 7 Martsa taona 1770 Danbe ary isany nanosika azy hisehatra amin'ny asa fanaovan-gazety izany. Mandriam-piadanana Danbe. Dia zay ankory tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona mbola misy ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao, aorin'izay kosa ny fandarana Sahila zao ary aorin'izay rehetra izay kosa no anarainao ny oronan-tsary efa nomany ny fahitalavitry ny MBS Zoma. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.